fa eto am'izay mazava ozy izy iton'izay avaty am'Jirama miaraka amin'ny ministeran'ny ankovotra koranafo mitondra an'izay fahazavana zay zany mba hisitraka an'izay daholo zany ny mponina rehetrarehetra izy io moa zany tena hoe misitraka an'io mponina amin'le maha-éclairage public azy fa tsy éclairage an-drano izy io fa dia efa samy sitraka an'io hazavana io daholo zany mponina eto Anosibe santana mbavarany any izy ty tompo fa manetsa be mbola hoavo izy ka dia eto aloha zay dia anomboka zany zay ametaka an'le izy androany any dia efa apetaka iny dia efa io zany tsika samy sitraka azy io tompo ary nahazo ny voandalana tsara avy eo amin'ny fitondram-panjakana magnaraka zegny magnano fisaorana amin'ny filoham-pirenena magnano fisaorana magnaraka amin'ny ministra amin'ny angovo ary magnano fisaorana amin'ny fitondram-panjakana mahefa ka eto moa zahay antoerana amin'ny agnaran'ny bentanàna mifaly mandray anareo vahiny zay mitondra ny jirona mitondra le fitaovana andesina hazavana nyty tanàna Anosibe ty naviny tonga dia niany natolotra ity fitaovana tsara ty noho ny mariky ny fitiavany fanjakana zahay vahoaka Anosibe ny natondravany eto na dia lavitra azy Antananarivo eo ny valanarety coronavirus nefa tsy nampiasakana ny dododona avy any Antananarivo na avy eto an-terana aty Anosibe nitsaka ranomasy nefa niaritra amin'ny fifankatiavana dia nanolotra ty aminay eto Anosibe ny fitondram-panjakana aty Antananarivo ka misaotra betsaka aminareo misaotra ary tena mankasitraka zahay efa miafiafy amin'ny hezigny andro matangitra amin'ny olo ratsy satria olo fisahirana velon-tegna eto miasa loha koa amin'ny valan'aretiny kanefa navy ny fitaovana andesina hazavana ity Anosibe ty ka faly dia faly zahay nahazo ty fitaovana ty misaotra ny Andriamanitra misaotra nareo miezina miakafana sy olo avaresaka ny tegna fa magnano fisaorana tsara maro miezaka ataon'ny fitondram-panjakana ary eto dia araka ny fahafantarana azy anolotra reto amponina mazava be reto ho an'ny tanan-dehibe ny Anosibe ty zay fitaritry Madagasikara raha amin'ny firoboroboan'ny tanàna na ny fahazavana ny fahadiovana dia mankasitraka zany tsena eny tsy ankasitraka amin'ny masolon-tegna mpanjakana ny fitondram-panjakana irenkasitrahany satria nagnano fanamby ny fitondram-panjakana dia zao dia tanteraka io zany pirofo indrindrandrindra ho antsika vahoaka fa ny fitondram-panjakana dia tsy mikely soroka fa miezaka mandrakariva dia na eo aza io krizy ara-pahasalamagna nateraka io coronavirus io magnatanteraka ny vinany ny fitondram-panjakana izy pirofo io fa tonga amintsika reto hazavagna reto hiadivagna amin'ny tsy fandriam-pahalemagna mba entiny vahoaka koa miatiky ny fiainana andavanandro agnatin'ny fahatokisana ka dia tsy haintsika ny tsy saotra fitondram-panjakana amin'izay ezaka rehetrarehetra zay manomboka amin'ny andriamatoa filoham-pirenena agny ny gouvernement taremanitolo ny ministerany angovo ny tale général ny Jirama sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra ka dia eny kaja eny mboninahitry Anosibe nahazo zao fitaovana zao ary agnisan'ny fanohitra lehibe hagnomezana tosiky ny fampandrosoana eto satria tsy ny lafiny hazavana zay foagna no ahita tombotsoa ka na ny vahoaka reriky fogna aeo koa reo sampandraraha-mpanjakana jiaby reo afaka andray anjara reo tsy miankina fanjakana reo teo afaka iroborobo noho ny zao fahazoagna fahazavagna zao ary indrindrandrindra ny tegna maravoravo ary zay ko misany nkasitrahananareo amin'ny Jirama tonga ankatoky ny fankalazana ny fety ny fiadidiagna ny tanàna tokony andraikitra efa niezaka nagnano pavoisement fampiangoagna ny tanàna avy koa ny jiro ankatoky ny fankalazantsika ny fahenimpolo taogna ny fahaleovan-tena-pirenentsika dia ravoravontsika ka dia tsy hainay mamerigny ray mandeha tsy hainay tsy ankasitraka anareo amin'ny Jirama indrindra nareo teknisianny avy tagny azakazaka namonjy zay eto mbanay managna miaraka amin'reto olom-boafidy reto zay amin'ny service technique mbanay managna ny fankasitrahana enganie iroborobo ohatran'izao fogna fiaram-piasantsika
indrindrandrindra fiara-miasa miaraka amin'ny vahoaka satria izao fitsonjofana vahoaka zao etiezaka ty dia mino fa tegna mba hiara-paly amin'izay ny vahoaka ny misy be ray manontolo zay lohan'ny miveny tanàna tegna eto amin'ny anaran'ireo olombafidy amin'ny tanàna. Mankasitratsika jiaby.